Lasao XXL manolotra anao ny vavao sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa star mba hofafinareta ny fampalalam-baovao hoarahinao miaraka amin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andrinao VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique. Manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tontosa soamantsara ny fifidianana filoham-pirenena nandrindray ny vahoaka malagasy taona maro lasa izay tsy misy tonga lafatra ny madilana ho tetenina tsy maintsy misy na eo aza izany azo ambara fa afaka naneo ny safidiny ankalalahana ny olom-pirenena fitoniana sy filaminana no ilain'ny vahoaka manomboka eto. Mampiasa ny fitaovana rehetra eo amin'ny pelantanana eny amin'ny foibe toeran'ny kandida Andry Rajoelina ahafahana manangona ny vokam-pifidianana manerana ny nosy. Orin'izay misy ny fanamarinana ireo vokatra ireo mialohan'ny amoana ny salanisa azo antoka araka izany ny vokatra mivoaka raha ny fanadihadiana teny an-toerana. Tsy mendrika korontana intsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny Dr Jean-Louis Robinson filohan'ny antoko havana nambarana nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety fa efa tamin'ny taona 2024 ny kandida Ravalomanana no ny taona ny olona tsy hanaiky ny vokam-pifidianana. Tsy maintsy isa ny fiakaran'ny faktiora ho an'ny taona 2024 tsy maraka intsony ny famokarana ny jiro sy rano ka mahatonga ny fahatapahana eto Antananarivo sy ny manodidina raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra. Resaka raisam-pirenena vahoaka Maherin'ny 5 no nanao fihetsiketsehana atao Budapest ho fanoherana ny lalàna mifehy fotoam-piasana any an-toerana ity fanovandalàna ity izay nahabe resaka ary niteraka etsim-panoherana. Nantsiprin'ireo avy hatrany. Miarapa tompoko kilasy tompoko vavy faltafaraka anao indray ato anatin'ny fampalalam-baovao ary sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny pejin'ny politika no isan-taratsika ny fiarahana amin'ny ity alina ity tontosa soamantsara ny fifidianana filoham-pirenena izay efa nandrindray ny vahoaka malagasy antaonany maro izao tsy misy ny tonga lafatra saingy azo ambara fa afaka naneo ny safidiny ankalalahana ny olom-pirenena voasoratra tao anatin'ny lisitry ny mpifidy fitoniana sy filaminana kosa no andrasana sy ilain'ny vahoaka manomboka eto ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana tena izy ary fampandrosoana maharitra matoa andahatsoratry Andrarison. Manomboka izao fitoniana sy filaminana no andraindray ny vahoaka malagasy ahafahana miroso marina amin'ny fampandrosoana ny firenena rehefa tena latsaka ankaterenina. Ampy izay ny krizy izay nampitsoka ny firenena nanomboka ny taona 2024. 12 taona lasa tokoa ilay nanodikodinana ny vokam-pifidianana tsy fanaraka amin'izay voalaza ny lalam-pandrenana ka niteraka krizy maro teto amin'ny firenena. Hatramin'izao mbola hitadiavan'ireo tsara sitrapo vahaolana mahasarika ny eo amin'ny sehatry ny fampihavana-pirenena izany na eo amin'ny sehatry ny sosialy, ny ekonomika na ny politika. Tsy mendrika ny barofin'ny fitondrana malagasy intsony ny vahoaka malagasy. Efa dodona amin'ny fanandratam-pirenena amin'ny toerana sahaza ho azy na izany aty amin'ny ranomasimbe indianina iny hatramin'ny kontinanta afrikanina maninona moa raha manerana izao tontolo izao. Ny malagasy maro anisa ankehitriny efa ny safidy ary safidy tsy mihemotra intsony. Safidy matotra no nataony dia ny safidianany ny tanora olom-baovao na asa
mahavita azy ary efa ny fanao velorano taminy. Aoka isika rehetra sahijoro iaro ny safidy amin'ny fomba rehetra. Manoloana ny mpanoriana mbola mitetika ny tombontsoa ny orinasany, ny fianakaviany ary ny tenany. Saimana eo fa ampy kosa zay. Fataterina aminao anatin'ny tsy fanadihadiana manaraka eto ihany koa ny voka-pifidianana araka izay voaray navoaka ny CENI tamin'ny 7 ariva teo. Vokatra vonjimaika araka ny voaray teny anivon'ny CENI. Mpifidy voasoratra anarana 3,770 sy 4,000 sy 3,5 sy 7 tapitrisa amin'ireo mpifidy 7,700 sy 500 sy 3,000 sy R1 sy 7 sy 7 tapitrisa manerana ny Madagasikara. 500 sy 700 sy 7,000 sy 9 sy 3 tapitrisa amin'ireo mpifidy ireo no tonga nandatsabato izay manome ny taham-pandraisana anjara 7,7,720 isanjato. Vato fotsy miisa 4,30 sy 500 sy 1,000 sy 3,000. Vato maty 2,50 sy 200 sy 7,000 sy 10,000. Birao fandatsaham-bato miisa 7,20 sy 300 sy 7,000 sy R1 amin'ireo 2,50 sy 700 sy 4,000 sy R1 manerana nosy no efa nandraisana ny vokatra. Tahaka izao kosa ny salanisan'ireo kandida. Ny kandida larana 7,70 Andry Rajoelina manana ny isanjato 5,50,470, manana mpifidy 1,50 sy 700 sy 9 sy 7 sy 1 tapitrisa. Ny kandida Ravalomanana marika larana 5,20 kosa manana ny isanjato 4,70,490, nanana mpifidy 3,20 sy 900 sy 4,000 sy 10,000 sy 10 sy 1 tapitrisa. Fatratra ihany koa ny tanjona ho an'ny kandida larana 7,20 Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy araka iny antotanisana voakan'ny CENI iny. Tsy mbola zato isanjato hatreto ny vokatra voaray manerana ny Madagasikara no mbola iandrasana ireo avy any amin'ny faritra, saingy efa manana mpifidy manodidina mahery ny 7 sy 1 tapitrisa ny kandida larana 7,20 amin'ireo mpifidy 9 sy 3 tapitrisa manerana ny Madagasikara voasoratra ao anatin'ny nandray anjara tamin'ny fifidianana teo ao anatin'ireo izay voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Hoarantsika eo ihany ny fanadihadiana mikasika an'izay fa anohizantsika ny fampahalalam-baovao kosa dia mampiasa ny fitaovana rehetra amin'izay eo ampelantanana ny eo anivon'ny foibe toerany kandida Andry Rajoelina ahafahana manangona ireo voka-pifidianana manerana nosy. Aorian'izay dia misy ireo fanamarinana ireo vokatra ireo mialohan'ny famoahana ny salanisa azo antoka araka izany ny vokatra izay mivoaka raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Kaiton Andrianjiravo. Mizara roa mazava tsara ny fomba fikirakirana ny voka-pifidianana eny amin'ny foibe toeran'ny kandida larana 7,20. Ny fanangonana ny voka-pifidianana manerana ny nosy ary ny fanamarinana izany mialohan'ny amoahana ny salanisa azo ny kandida. Voalohany amin'izany aloha izany ireo ataontsika hoe solitena, ireo délégué samihafa ny anivon'ny bureau de vote dia ireo no miezaka manatitra an'ireo PV ireo zany aty amin'ny foibe toerana. Zay zany fomba anankiray. Ny fomba manaraka ihany koa dia eo re solitena ny filohan-dreneny Rajoelina izay miasa eo anivon'ny any amin'ny CRNV district 7,20 eran'ny nosy izay mampita ihany koa ny ataontsika hoe vokatra na amin'ny alalan'ny mail na amin'ny alalan'ny ara-telefona zany dia tonga avy hatrany aty aminay ihany koa zany izay zavatra izay. Eo ihany koa ny namana vato amin'ny CENI foiben'ny CENI eto Antananarivo zany dia efa misy solitena ihany koa zany avy amin'ny mandataire anay zany izay miasa eo anivon'ny CENI Madagasikara zany dia mandefa zany vokatra zany ihany koa eto amin'ny foibe toerana. Eo ihany koa zany ny fangalana ny ireo karazana PV any amin'ireny ataontsika hoe endroit clavier any amin'ny tena tsy tonga ny tomobile sy ny moto eny dia mampiasa ny fomba ihany koa zany zay amin'ny alalan'ny hélicoptère izay angalana an'ireny PV ireny. Amin'izao fotoana izao zany dia efa manakaikikaiky ny ataontsika hoe le 24,000 amin'ny bureau de vote era Madagasikara io zany ny fahatongavan'ny PV eto an-toerana amin'ny alalan'ireo fomba sy stratégie maromaro voatonona sy voalaza teo ireo. Ampiasaina avokoa araka izany ireo fitaovana rehetra eo am-pelantanana
ahafana manangona ny vokatra ara-potoana. Rehefa voangona ny vokatra, miroso amin'ny dingana faharoa, ny fandraisana ireo PV sy ny fanamarinana mialohan'ny amoahana ny vokatra. Amin'ny alalan'ny ataontsika hoe ny enregistrement aloha zany. Rehefa mandalo amin'ny enregistrement iny dia tonga zany mazava ho azy amin'ny décharge zany izay ataon'ny ireo olona izay manatitra anazy ihany koa zany amin'izay fotoana izay. Mandalo anatin'ny atao hoe traitement iny PV tonga iny rehefa vita eo amin'ny traitement iny zany dia mandalo amin'ny ataontsika hoe ny décharge. Dia avy eo mandalo amin'ny contentieux zany amarinina zany raha ohatra ka misy zavatra tsy mety, misy zavatra diso, misy zavatra atao requête, dia mandalo amin'izay sehatra izay dia avy eo mbola amarinina fandrony. Zany hoe misy contre vérification zany atao mba ampitovy tsara nylay ataontsika hoe fahatongavan'ilay PV mba maripotitra ny résultat izay azo amin'ireo sehatra maro isan-karazan'ireo dia izay vao mandeha archive zany le izy. Tamin'ny 12 ratoandro nandalovana teny an-toerana, efa manakaiky ny 2 alina amin'ny birao fandatsaham-bato, misy 27,704 alina manerana ny nosy no efa azo ny foibe toeran'ny candidat Andry Rajoelina. Zavabe zany raha ny tendance raha mijery fotsiny ny vokatra eo amin'ny CENI dia efa eo amin'ny 55-56% eo foana zany ny filoha Andry Nirina Rajoelina ary eo amin'ny 44% eo zany ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zay ny raha vokatra eo amin'ny CENI amin'ny ataontsika hoe bureau de vote efa manakaikaiky ny 15 000 amin'izao fotoana izao. Ny vokatra tonga eto aminay kosa zany amin'ny alalan'ireo fomba efa voalazako teo aloha ireo dia efa manakaikaiky ny 20 000 amin'izao fotoana izao dia efa miditra any amin'ny 56% any zany amin'izao fotoana izao ny vokatra azo eto amin'ny foibe toeran'ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Tsy misy ny mahasamihafa ny vokatra voakan'ny CENI sy ny foibe toeran'ny candidat Andry Rajoelina raha ny fanazavana, na dia somary lasa loha aza izy ireo. Fa tsy mendrika korontana intsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha nambarany Dr Jean-Louis Robinson, filohan'ny antoko havana ny amin'ny tsy tokony anekena resabeny amin'ny tsy tokony hoe anekena ny voka-pifidianana nambarana nandritra ny tafana tamin'ny mpanao gazety ny Cool TV FM fa efatra amin'ny taona 2024 ny candidat Ravalomanana no nitaona ny olona tsy anaiky ny voka-pifidianana olona saina ary no mitazitra aminao ny andindinizay. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny filohan'ny antoko havana ny Dr Jean-Louis Robinson izay laharana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 no toanany Ravalomanana Marc. Nambarany tamin'ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM tamin'ny Antsoatarby fa efa hatramin'ny taona 2024 ny candidat Ravalomanana Marc no nitaona ny olona hidina an-dalambe tsy anaiky ny voka-pifidianana. Fomba izay ambarany fa tsy mendrika amin'ny maharay aman-dreny. Ny fifidianana tamin'ny 2013 iny moa dia nisy avy ety amiko requête maromaro izay napetraky maître Radilfe Justin tao amin'ny CES dia ny andry mplaminana zany ny tenako. Kanefa tonga zany ny andro hoe hiandry amin'izay le fifidianana le valy fifidianana tamin'ny CES mazava ho azy fa lavin'ny CES le requêtenay dikan'izany zay dia resy. Dia teo zany dia namorony olona tao amin'ny Magro ihany zany dia ny filazana azy hoe tsika risy. Teo amin'le Magro teo zany maro be zany ny olona izay efa nahazo baiko avy any amin'ny Ravalomanana hoe andao hidina an-dalambe. Dia zany teo ny tsy nanaiky an'izany fidinana an-dalambe zany fa hitanareo raha hidina amin'izany tsy voatananao le olona isy zavatra simba isy aina na foy dia hoy izy hoe tsisy midina an-dalambe izany tsy hitondra anareo any amin'ny abattoir. Ny tenako dia dokotera fa tsy hamon'olona na andatrata malagasy. Fa indrena ny manaiky izay fanapahana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana raha ny fanazavany hatrany. Isy indray ny fifidianana filoham-pirenena afaka 10 taona ahafahana mirotsaka eo ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Dia karazana tsy manaiky ny lalànan'ny ACC zany faratapony zany zavatra zany dia dikan'izany mioky zany
manao révolte zany ka zany révolte zany tsy azo atao zany tsy hoekena mihitsy zany ary ny androm-panjakana rehetra dia tsy afaka anaiky an'izany tsy mandika lalàna tsotr'izao dia enga amin'izany indray ve ty Madagasikara ty amin'ny tsy manarahan-dalàna indray dia inona no efa rany eto oka samy notony fa endrentsika nentim-paharazana ny hoe mahaiza mionona rehefa resy mbola afaka mamerina regny afaka 5 taona mbola misy eo koa ny législative azo iterena sy tarafana an'izany zavatra zany fa alohatsika mba hanara-dalàna ohatran'ireny tany rehetrarehetra fa tsy mitovy amin'ilay tany raha hoe misy fifidianana dia izy korotana foana ataoko fa ny nataoko tamin'ny 2013 iny no zavatra tokony ho ataon'ny Ngara Valomanana amin'izao fifidianana izao rehefa mitonga amin'ny valim-pifidianana. Faraky ny efa nambara teo dia tratra ny tanjona ho an'ny kandida alarana 17 sy ny mpiaradia aminy amin'ny tsy fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ity ny vokatra avy any amin'ny faritra sisa nondrasana miampy ny famoahana ara-pomba ofisialy izay voka-pifidianana izay azo antoka ny fandresena hatramin'ny 7 ora teo dia 9 hetsy iray tapitrisa isa azafady ireo olona nifidy ny kandida alarana 17 Andry Rajoelina fanadihadina. Raha ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny seni tamin'ny 7 ora sy fahefany teo. Barao-pifidianana miisa 750 sy 794 sy alina amin'ny 250 sy 704 sy alina ny voamarina. Izany hoe ny 770 isanjato ny mpirofandatsahambato manerana ny nosy. Izay nahitana mpifidy 750 sy 3 alina sy 7 hetsy sy 3 tapitrisa ary natratra 770 isanjato ny tahany fandraisana anjara. Mitarika hatrany ny kandida Andry Rajoelina ary manana vato 920 sy 507 sy 2 tapitrisa, izany hoe 550 isanjato ary eo amin'ny faharoa ny kandida Marc Ravalomanana izay nahazo vato 20 sy 702 sy 3 alina sy 9 hetsy sy 2 tapitrisa na 470 isanjato. Tratra ny tanjona ho an'ny kandida Andry Rajoelina dia ny ahazona mpifidy mihoatra ny 2 tapitrisa. Raha ataony kajy, misy elanelam-bato hatrany amin'ny 470 sy 707 sy 7 alina sy 3 hetsy eo amin'ny kandida Andry Rajoelina laharana voalohany sy ny kandida Marc Ravalomanana. Ny 770 isanjato ny voka-pifidianana nefa hatreto no nahitana ireo vokatra ireo. Mbola maro ny vokatra andrasana avy any amin'ny faritra ahafeno 100 isanjato izany. Azo antoka araka izany fa ny kandida Andry Rajoelina no lany ho filoham-pirenena tamin'iny fifidianana fihodinana faharoa iny. Raha ny vokatra vonjimaika sy ny elanelam-bato ary ny isan'ireo birao fandatsahambato tsy mbola voamarina no jerena, mbola sailaza ve ny kandida Marc Ravalomanana fa izy no lany ireo birao fandatsahambato sisa ambiny avy any amin'ny faritra izay ny rahany rehetra nahita nandritra ny fifidianana fihodinana voalohany fa ny kandida Andry Rajoelina no nitarika tamin'ny salanisa ambony. Femizay sehatra ny fifidianan'izay hatrany dia ny araba ny vahoaka malagasy na tontosa ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa tao anatin'ny filaminana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Mahajanga voalohany eo am-piandrasana ny voka-pifidianana avoakan'ny CENI sy ny HCC dia miantso ny vahoaka malagasy ho tony ny tenany olona saina. Taratry ny fahendren'ny vahoaka malagasy ny fahafahana nanatontosa ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa ny alarobia lasa teo hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Ity solombavam-bahoaka ity izay ny arahaba sy ny saotra ny vahoaka malagasy. Fisaorana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra manerana Madagasikara aloha satria ny fifidianana moa ny fomba ara-demokratika anehoany ny vahoaka ny safidiny. Dia eto zahay dia misaotra ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ary isaoranay manokana eto ny vahoakan'ny Mahajanga satria tena ny tombony tany mpifidy ny isan'ny mpifidy zany izay tapa-avitsena niakatra zany tamin'ny 2e tour ary naseho ny vahoakan'ny Mahajanga mihitsy zany fa tany amin'ny numéro 13 ny safidin'izy ireo. Miantso ny vahoaka malagasy tokoa izay ho tony dia tony amin'ny fiandrasana an'izay valim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy izay amin'ny mahasolom-bahoaka ny tenanay dia mitondra tenin'ireo vahoaka izay ampy izay satria efa naseho ny vahoaka tamin'ny fifidianana izay ny safidiny ny vahoaka efa tsy mila korotana intsony dia tokony ho tony zany ny vahoaka malagasy.
Indry ny vahoaka malagasy efa leo ny krizy miverimberina sy ny korotana izay tsy ahazoana tombontsoa raha ny fanazavany hatrany ka tsy tokony ho rebireben'ny mpanao politika amin'ny fidinana an-dalambe noho ny tombontsoa manokana. Ary ny rehetra tokony samy anaiky izay voka-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho tombontsoa ambony ny firenena. Namoaka fanambarana ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie momba ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay nitontosaina ny 7 Desambra lasa teo ny lamina amin'ny ankapobeny ary nampiseho ny mangarara ny CENI raha ny fanambarana hatrany. Ary ao ny fanadihadiana io nasaina. Taorian'ireo fanambarana nataon'ireo vondrona iraisim-pirenena nanara-maso ny fifidianana filoham-pirenena fihodina voalohany sy ny fihodina faharoa teto Madagasikara. Namoaka fanambarana ihany koa ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie. Nambarina izy ireo tamin'izany fa tao anatin'ny filaminana ny atrehana sy nanatanterahana ny vahoaka malagasy izany fifidianana izany araky ny tatitra nataon'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny OIF izay nisandrahaka tamin'ny faritra maro nanerana ny nosy. Nahavitany andraiky ny hery-velona maro samihafa teto amin'ny firenena nandritra iny androm-pifidianana iny, ny fiarahamonim-pirenena, ny vehivavy, ny tanora ho hiatrany ny OIF. Nankasitraka ny fahavononana sy ny finiavana naseho ny CENI ihany koa ny OIF tamin'ny fanitsiana ireo lesoka sy ny fampiarana ny mangarahara teo amin'ny fomba fiasa. Vokatry ny fiaramientan'ny rehetra, ny lamina ny androm-pifidianana, navitrika ny mpifidy, nampiseho ny mahamatianina azy ireo mpikambana, nandrafitra ny birao-pifidianana, ary voahaja ireo dingana rehetra tamin'ny 7 ny volana Desambra lasa teo. Voazarara-potoana tamin'ny toerana rehetra ireo fitaovana ilaina tamin'ny fifidianana raha ny fanazavana hatrany. Eo am-piandrasana izay voka-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay, miantso ny kandida roa-tota ametraka ho ambony ny filaminana sy ny fitoniana ny Organisation Internationale de la Francophonie. Lafim-baovao hafa kosa indray naharitra ora 10 ny fanadihadiana fakanambavany animbola Rajona teny amin'ny biron-ny Bianco teny Ambohipao ny alakamisy 20 Desambra lasa teo. Mijanona ho tsy ambaratelo kosa hatreto ny antsipriny raharaha mahavoasaringotra azy na ny fond de dossier raha nambarany teo anivon'ny Bianco. Fanadihadiana vetrany. Fiantsona fandimina nataon'ny Bianco ny 20 Desambra teo, tokana maly izany fiantsona natao azy izany mbola Rajona, mpanolo-tsain'ny filoham-pirenena teo aloha, Rajona Ramampianina mivady ary ambadiky ny kandida Ravalomanana ankehitriny. Naritra ora 10 fanadihadiana sy ny fianona natao azy teny amin'ny biraon'ny Bianco Ambohipao. Ny raharaha teo aloha mikasika ny kolokolo eo anivon'ny fahadiseranana sy ny fanapara-pahefana tamin'ny famoahana entana amin'ny Seranantsambony Toamasina raha ny fantatra no antony fanaovana fanadihadiana azy. Mbola mijanona ho tsy ambaratelo kosa raha ny nambaran'ny teo anivon'ny Bianco na ny Tsipriny na ny fond de dossier. Ny 7 Novambra lasa teo raha tsy ahivina no nampanantsona voalohany teny amin'ny biraon'ny Bianco imbola Rajona, nisy ihany koa taorin'izay ny fiantsona ny 12 Desambra teo nandefasan'ny mpisolo vava azy taratasy fangatahana fanemorana noho ny tsy nahateto Antananarivo animbola Rajona. Naemitra ny Bianco ny 17 sy ny 18 Desambra io fiantsona io, saingy taratasy hatrany no nentin'ny mpisolo vava azy. Antony manokana raha ny fanazavana ity mpisolo vava ity no tsy nahatongavany andrasana ny toy ny raharaha izay ho taterina eto amin'ny fampahalalam-baovao ny École TV hatrany. Fa hiato vetivety ato anatin'ireto doka-varotra vitsy ireto isika mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao izay nilazany ny ministry ny Angovo fa tsy maintsy hiakatra ny asandan'ny herinaratra sy ny rano amin'ny taona 2024 eo ihany koa ny tsenan'ny vorona amin'izao akatoka ny fetin'ny Noely izao ary ny fanatanjahantena. Rehefa avy eo ary. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 arrière avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV?
Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 12 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Tavaverina eto amin'ny toy ny fampahalalam-baovao isika araka ny ahitanao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy maintsy isy ny fiakaran'ny faktiora ho an'ny taona 2024 izay no nambaran'ny ministry ny angovo tsy maraka intsony ny famokarana ny jiro sy rano ka mahatonga ny fahatapahana eto andrenivohitra sy ny manodidina ny fisorohana izany amin'ny alalan'ny famokarana angovo amin'ny rano sy ny masoandro ny vahaolana raha ny fanazavana ka eto Andriantsilava. Tao anatin'ny efatrandro izay ny anazovana ny fahatapahany jiro sy ny rano fisotro madio avy amin'ny jirama miaina ao anaty aiziny misasa amin'ny rano vovo ho an'ny vahoaka madinika na rano vidiana lafo ho an'ny mpanambola mitaraina vokatr'izay ny mpanjifa ary manontany ny antony mahatonga izany tsy misy filazana mialoha raha ny fanazavany ministra tompona andraikitra tsy maharaka ny filan'ny mpanjifa intsony ny orinasa jirama teo ihany koa ny fahatapahan'ny famatsiana solika. Ke moa zany hitantsika maly zao hôtely misy délestage natao noho ny fitsarany livraison tsy fanilika andraikitra eto tsika ny hoe iza no diso na iza ny tsy diso fa natao ny fanarana dia verina amin'ny laoniny izy zao. Misy ihany koa ampahafantarina antsika izany fa fiarovana ny filaminana eto amin'ny firenena indrindra amin'ny resaka fotoana ny fifidianana sy ny fety zao dia nanome réquisition ny jirama ny ao amin'ny CENI mba iarovana an'izay ilay resaka filaminana izay mba tsy ny hoe fisiany aty amin'ny resaka tsy fahatombana famatsiana no ampikorotana sanatren'izany ny any amin'ny fanangonam-bokatra na ihany koa amin'ny hoe fahasorenan'ny olona amin'ny délestage no ahisy rarotra sanatrian'izany amina resaka hafa noho ny dimension tokony ho raisin'izay le hoe tsy fampin'ny famatsiana solika izay. Ankoatra ny jiro, olana goavana tsy maintsy vahana eto amintsika ny fahanteran'ny fotodrafitrasa. Fantsondrano tamin'ny taona 1970 no miasa eto amintsika amin'izao fotoana. Tsy maintsy isy ny fanavaozana ireo ary 3 taona aorian'ny fanavaozana vao miverina amin'ny laony ny famatsiana ny rano. Dia fa misy araka ilay resahako tamin'ny efa misy ngamba ray volana iny hoe misy solution ataontsika izay hamonjy amin'ny 2019. Io ny efa matomboka zao hijery possibilité hanambarana ny réservoir maromaro sika mba ahafahana mankany amin'ny faritra sanana sy faritra atsimon'ny tanàna. Fa le projet hoe anadiovana ny fantsona sy anavaozana zany fantsona le miaraka amin'ny BEI le tena lafo be 30 millions d'euros no tsy mahavonjy any amin'ny taona fahatelo vao misy impact zany le ny projet reny. Amin'ny tena maika zao dia hoe ny fanombohana maika ireo
fana ino moa zany fanampiakarana ny vokatra ahafahana mba hampihana ny problème zany manomboka amin'ny 2019. Mbola sarotra ny anarenana ny orinasa Jirama raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena. Iroso amin'ny fanamboarana tohadrano sika ahafahana manampy ny famokarana, ohatra amin'izany ny aovolobe, mahitsy sy ny maro hafa. Na izany azy, tsy maintsy hividy ny vokatra avy amin'ireo orinasa ny Jirama ary mbola ao anatin'ny fampitiniana momba izany ny tompon'andraikitra. Midika izany fa hiampy indray ny trosan'ny Jirama izay efa mananika ny 700 miliara. Izao indray hividy lafo amin'ireo mpandaharaha ireo ka hivarotra mora amin'ny mpanjifa. Lafim-baovao hafa ihany koa roa andro tsy gadona ny fetin'ny Noely, ampatelo ny vorona izay novinavinaina ho landy ao anatin'ny tsenan'ny krismasy no lafon'ireo mpivarotra mpiantoka etsy amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka. Tsirairay no anjifan'ireo ankohonana manana fahefana ao amin'izany raha toa ka ireo orinasa no manjifa ny ampahan'ny-betsaka amin'izany raha ny fanazavana. Nahitana fiainana ny vidin'ny akoho amam-borona tamin'ity fetin'ny farantaona ity etsy amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka. Raha ny zava-misy anefa ampatelo n'ireo vorona efa nanaovana kajy mialoha ho lany amin'izao fetin'ny Noely izao no lafin'ireo mpivarotra mpiantoka amin'ny ankapobeny. Mangina ny tsena hoy izy ireo amin'izao roa andro tsy hahatongavan'ny fetin'ny Noely izao. Tamin'ny herinandro iny ary nalaina nisy kely jerena. Fa tamin'ity zao ohatran'ny tena tsy nisy mahitsy ny tsena maivana be. Tsy fantatra itsy ny ataon'izay hoe amin'ilay fividianana ve sa hoe ahoana ilay olona mbola ny savorivory n'ilay fividianana sa ahoana. Raha misy zao mipaka maro dia vetivety ireo moa dia misava, rehefa tsisy mipaka maro dia ray roa parivon'ny andro zao ohatra raha misy maka zao amin'ireo rehetrarehetra ireo roapolo raha betsaka indray raha 400 misy amin'ireo rehetrarehetra ireo. Andeha tsirairay na lafo ray roa androany telo eny atokantrano maka tsirairay izy hoanina na ohatr'izany mba hanaovana fety. Niena very vidin'izay fa hoanina amin'ny teo aloha. Tena niena satria ny tsena tsy misy. Teo moa mba tafakatra kely ny vidiny, ohatra hoe migana mba lafo 2 alina latsaka 2 alina eo. Izao tsy mahalafo tsony fa 2 sy 1 alina, 7 sy 1 alina. Ny androany sy ny rahampitso no erin'ny tsena ho an'ireto mpivarotra akoho amam-borona ireto. Izy ireo izay mpiantoka ny ankamaroany. Manodidina ny 5,000 sy 3 alina ariary hatramin'ny 7 alina ariary ny vidin'ny gisa iray arakaraka ny habeny. Manodidina ny 1 hetsy hatramin'ny 3 alina sy 1 hetsy ariary kosa ny vidin'ny vorontsiloza ary manodidina ny 5,000 sy 1 alina ariary ny vidin'ny kana iray ary 7,000 sy 1 alina ariary zany raha lafo. Azo eritreretina raha nambaran'izy ireo ny aretan'ireo akoho amam-borona ireo amidy hatrany amin'ny taom-baovao. Fa ho any amin'ny distrikany Kongo isika ao anatin'ny fandaharana Alalino eto amin'ny Kolo TV, rahampitso alahady amin'ny 7 hariva iresahana ny fomba amampanao vitsivitsy mampiavaka ny foko Antanala. Maro amin'ireo fomba amampanao fahiny no mbola voatazona ankehitriny, hiarahoary ny ampahany amin'izay. Manana ny fomba amampanao sy ny kolotsaina mampiavaka azy ny faritra misy ny foko Antanala. Ireo fomba ireo izay mbola voatazona hatramin'izao na eo aza ireo tsy maintsy nilaozana noho ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana. Karaha mivoatra zany ny tany dia mova kely koa le fihesika dia ohatran'izay zany le fitondrana. Ka misy zany mba ny azo sintonina fahizay, misy sasany dia efa tafapetraka zany sy avokoa ny sasany. Dia ohatran'izay dia noho ny fivoarana zany. Misy mifanaraka amin'ny fivoarana ny sasany dia mipetraka ao. Dia ohatran'izay zany le fandehanana. Re tanora ne zany ka natao mpanjaka tanora megna tsy izy hitondra an'itoy na megna tsy izy amboatra an'itoy, megna tsy amboatra an'itoy. Ka ary tsy ampisasaka anazy amin'izay, dia fitafiana lafo vidy arakiny. Dia mba te-hitafy dia bakony anareo sara io zany ny tataole fa avelany toy. Izay ne mahatonga an'io. Nefa izy misy miverina ihany. Ireo mianatry agny moa mianatra filozofia tadiavina hadiadina mandokoa ny fomban-drazana efa lasa. Ko nataonareo zao. Lafin-javatra maro iainan'ny fiarahamonina no ahitana fanontaniana saribahana na eo aza ny fivoarana sy ny fanatotoloana amin'izao fotoana izao. Lafin-javatra maro ihany koa ny manandanja ka mahatonga ny foko tsirairay avy hitazona ireo lovatsofina avy amin'ireo razambe tany aloha. Na izany azy, nisy ny ezaka natao nahatonga ireny fomba amampanao ireny mbola ho voatazona hatramin'izao. Nametraka rindra sy filaminana ary fampifezana teo anivon'ny fiarahamonina ny fanajana ireo rafitra sy fomba amampanao ary nampiray ny mpiarahamonina. Azo atao ny mampandroso ny fiarahamonina sy ny faritra ary ny firenena iray manontolo
raha misy ny fanajana ny sotoavina. Everiko ary inoko fa zay ny tena marina. Voalohany indrindra tsy maintsy mandray andraikitra ireo mpitondra radrazanareo ary tsy maintsy misy ny atao hoe compréhension mutuelle spirituelle mifakahazo am-po mifakahazo an-saina amboaka hoentina ka raha izay no mipetraka mety ho azy mpampandrosoa aminay société civile tsy dieny hoe miara-panjakana loatra nizerena fa lefika raha monina misy. Afaka mifampiaino ary miara-miasa araka izany ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra ara-drazana ahafana mametraka filaminana eny anivon'ny fiarahamonina ampandroso ny firenena. Arena ny fananana fomba mampanao samihafa eto Madagasikara ka na eo aza ny fivoarana sy ny firoborobon'ny teknôlôjia. Anjarany tsirairay no mikolokolo sy mitazona azy ireny. Niezaka nampita ny fomba mampanao tamin'ireo taranany ny ray aman-dreny be tany aloha ka anjarany taranaka teoriana no mandray sy mitandrina izany tsy ho faty na ho very. Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tontosaina raha ampitso eny amin'ny kianja ny Maki Andotapenaka ny lalao famaranana iadina ny amboarany Gold Top amin'ny tsy taona ity fionana izay fanandrina ny FTM manjakaray sy ny ekipan'ny Kosva. Henri Florian. Ho tanterana rapitso alahady etsy amin'ny kianja ny Maki Andotapenaka ny lalao famaranana iadina ny tompon-daka ny Madagasikara Gold Top 20 Mada eo amin'ny baolina lavalava. Hanakatona izany ny fionana eo amin'ny FTM Manjakaray Dakar sy ny ekipa ny Kosfa. Fionana izay angotrokotroka tanteraka. Raha izy roa reto ihany ihany koa no niona teo amin'ny lalao famaranana tahaka izao tamin'ny Tondas. Analavena ao anatin'ny fionana rapitso ny ekipa ny Kosfa. Raha iezaka hitazona ramboninaitra izay efa azony tamin'ny Tondas kosa ny ekipa ny Dakar. Ekipa diso mifankalala tsara ireto andaniny sy ny ankilany ireto. Ny ekipa ny Kosfa izay mitondra fanafio ao anatin'ny pacte d'avant. Izy ireo ihany koa izay manana mpilalao manana vatana. Isoltena ny Madagasikara eo amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny ranomasimbe Indiana top 6 aroa ireto ekipa roa ireto amin'ny taona 2020 sy 2020. Iady ny larana fahatelo kosa ny FTA Ndavamamba sy ny TFA anaty azo. Rapitso araka izany no ifandona sy iady ny larana voalohany ny ekipa ny FTM Manjakaray sy ny ekipa ny Kosfa eo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara eo amin'ny Gold Top 20 amin'ny ity taona 2020 sy 2020 ity. Mifarany etsy ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoana fanarahanao ny fampalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV ankasitrahana nanarahanao izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vavao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso XXL nanolotra ho anao teo ny Vavao. mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.